mikasika izay fametrapelan ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izay atrany dia nilaza ny mpitondra teny Antokoty Magiry Vorandrianarsoa fa mibaribary ny fisiany tsy fihetezany ny fitondrana ankehitriny ary tsy mandeha amin'ny laony ny fitatana andrahara. Izay amin'ny Antokotiko Madagasikara indrindra moa zany ho anay eto amin'ny antenimihana pirenena solombavam-bahoaka dia tsy dia mahagaga intsony ny fahenona amin'ny fametram-pialana. Efa tsy karitray efa elaela ihany fa tsy dia mitovy fijery amin'le déontologie zany na le fametranana teo fitantanana mangarahara ny ministra ny teti-bola sy ny fitantanam-bola miaraka amin'ny gouvernemanta rehetra zany. Efa atsony izy miady hevitra eto dia efa tsy karitray izay zavatra izay. Ny zava-misy koa nefa dia efa herintaona sisa dia tapitra ny feom-potoana miasan'ny filoham-pirenena. Zavatra roa nefa nolazainay ombienombien ary vao nolazain'ny filohan'ny Antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana tamin'ny zoma teo izy hoe naveriny moa zany fa tsy hoe nolazainy, naveriny tamin'ny zoma teo teny amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay hoe efa vizaka ny mpamatsy vola ny FMI sy ny Banque mondiale miresaka ny Madagasikara. Tsy nitenitenenina fotsiny zany fa nampitain'ny olona mihitsy tamin'ireo dimary natao tany ivelany ary nampitain'ireo olona eto an-toerana koa satria tsy fantatra zareo intsony hoe ahoana marina ny misy amintsika. Ary nazava be ny teny ministry ny finasa teo nanamafy an'izay hoe tsy mitovy ny fomba fijery. Le tsy mitovy ny fomba fijery mety efa hatran'izay tsy mitovy mihitsy fa nandrasany ihany iova ve zay fomba fijery zay dia izy matsikatra zany fa tsy iova dia aleo miala ary mitovy amin'ny fomba fijery ny mpamatsy vola avy any ivelany. Inona moa ny angatahany mpamatsy vola avy any ivelany? Mangarahara.